Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana no iaravanantsika rehafako tratra ity alarobia fa iraika amby roapolo ny volana may ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Matio toko fa 12, andiny fa 12 ka hatramin'ny 13. Matio toko fa 12, andiny fa 12 ka hatramin'ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba no mona. Dia nosotraniny ka dia miteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe moa ity vala zanak'i Davida. Fa noho ny renin'ny fariseo izany dia hoy izy tsy misy hamoahan'ilay iny ny demonia afa-tsy Beelzeboba lohan'ny demonia. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana dia miady an-trano izy. Ka ahoana no aharetan'ny fanjakany? Raha Beelzeboba no amoahako ny demonia, iza kosa mba hamoahany zanakareo azy? Ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataon'ny olona ahoana ny fiditra ao an-tranony mahery handrobany entany raha tsy afatony alohan'ny mahery? Dia efa ho androbany ao an-tranony izy. Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Ray Masino, manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nisy filozofa anankiray any amin'ny taona 1590 ho any, antsoina hoe Thomas Hobbes. Fantatry ny ankamaroantsika. Thomas Hobbes izay niteny ilay citation na ilay fomba fitenenana manao hoe l'homme est un loup pour l'homme, manao hoe ny olona dia alikadia na alika masika ho an'ny namany ihany. Tao anatin'ilay boky izay matevina dia matevina, takelaka 700 takelaka no any, ilay antsoina hoe le Léviathan no lohatenin'ilay boky. Dia io boky io izay betsaka ny mbola azo lazaina hoe mamakafaka azy satria bokina filozofia izy io, izay miresaka momba ny filozofia politika na koa ny filozofia tsotra fotsiny izao. Momba ny fiarahamonina dia matetika ilaina ity bokin'ny Thomas Hobbes ity na dia efa ataontsika hoe efa 100 taona aza ilay boky. Ilay boky dia ny tapany voalohany amin'ilay boky dia mitantara ny maharatsy ny olona, ny mahatitena ny olona, mahafetsy ny olona, tsy madio fony ny olona, mahabe felonana ny olona, mampaherisetra ny olona. Zay moa ny toetran'ilay hoe loup, izay masika, tia tena, tia manavakavaka, mandratra, tsy mieritreritra fa tsy ny tena. Zay le hoe l'homme est un loup pour l'homme, ny olona dia alika ho an'ny olona ihany. Ary dia mame vahaolana ihany izy ao amin'ity boky ity, ao anatin'ity boky ity mame vahaolana lay Léviathan izay resahana eto dia karazana biby be any anaty ranomasina. Ary ny vahaolana omeny Thomas Hobbes ny olona hoe mba hahatonga ny olona ao anatin'ny fiarahamonina, satria moa io vanim-potoana nanoratan'ny Thomas Hobbes an'io boky io dia tao anatin'ny guerre civile, tao anatin'ny ady an-trano ny tany Angletera, ka na dia ny fivavahana aza dia izao, na dia ny mpivavaka aza dia izao tsy nanana fiantranan'ny mpivavaka, na dia mivavaka aza dia ny fanaratsy tany Angletera amin'izany taonjata 17 izany. Mpivavaka nefa mifanaratsy, mpivavaka nefa mifamono, mpivavaka nefa mifosa, mpivavaka nefa mifandratra, mpivavaka nefa mifanameloka. Zay nahatonga ny Thomas Hobbes ny teny manao hoe l'homme est un loup pour l'homme.
dia name vaholana izy amin'ny boky amin'ny chapitre faharoa zany amin'ny toko faharoa am'ty boky ty manao hoe lay Léviathan de tsy inona de akory fanjakana hoy izy hoe tokony isy ny antsoiny hoe pacte social zany hoe ny fanjakana de manana fanjakana matanjaka fanjakana tsy refesy mandidy mihitsy no any afaka miaro ny olona mba tsy ho alikadio an'ny hafa zany hoe mila fanjakana matanjaka mila fanjakana miorona tsara mila fanjakana tsy malemy mila fanjakana mahitsy zay le hoe le Léviathan io zany no afaka miaro ny olona mba tsy hanaikitra ny namany dia zay hoy izy raha toa ka mamaky ity mofinaina ity tsika afaka malala de tomaneo fa tsy niova ny olona efatra amin'ny andro ny Thomas Hobbes ary aloha lavitra an'izany ara de zay nitantarainy Matthieu eto hoe ratsy foana ny olona ny mpanota ratsy saina foana ny olona misy lehilahy jamby eto mona demoniaka hoy Matthieu de zao zany olona jamba sy mona zany anatin'ny fiarahamonina de zao olona mampalahelo sady jamby izy ny mona olona enta mavesatra ho an'ny hafa olona zay tsy maintsy tantanina olona mpangataka olona zay le jamba sy mona eto tsy afaka manao na inona enta mavesatra ho an'ny fiarahamonina olona tondron'ny olona morotra zay le lehilahy eto saingy rehefa tonga kosa Jesoa nentina teo am' Jesoa zany hoe nisy olona zany ny tena manao aloranga hoentinao am' Jesoa ty olona enta mavesatra ty olona zay ataotsika hoe olona mpiarahamonina tsy mahavelo tena miankin-dava fandatsany olona andoranga entinao am' Jesoa sy tranony Jesoa ngefa olany de nentina teo am' Jesoa sitrana ilay demoniaka sitrana lehilahy jamba sy mona le demoniaka le hevitra hoe demoniaka eto le jamba sy mona zao milaza hoe olona tsy miaraka amin'ny mpiarabelona olona miataka ao anivon'ny fiarahamonina olona any anjorom-bala tsisy miraharatsy tsisy mifandray am'izany fa rehefa nentina teo am' Jesoa izy de zao nositraniny Jesoa de zao nahita izy zany hoe lasa misokatra amin'ny manodidina lasa hitany fahatsaran'Andriamanitra lasa nanana discernement lasa fantany hoe ity hazo ty latabatra ty trano ty olona ty tsy olona dia lasa nahita izy lasa afaka mifaly amin'ny fahatsaran'ny zavaboarin'Andriamanitra lasa nanana fifandraisana amin'ny zavaboary izy de zao lasa niteny keo izy zany hoe lasa nisokatra tamin'ny fifandraisana tamin'ny mpiarabelona lasa niresaka tamin'ny hafa lasa nifandray tamin'ny hafa lasa nisy communication mifandray tamin'ny manodidina azy sitrany izy saingy zao faly ve ny olona sa tsy faly dia nisy ireo tsy faly noho ny fahasitranany lay olona jamba le olona enta mavesatra teo le olona nijaly teo le olona nangiry firy eo de tsy zay ny nafaly an'ireto fariseo sy ny mpanora dalàna ireto fa Jesoa nanasitrana indray nolazainy fa mampiasa ny herin'ny démonia amin'ny fanasitranana afaka malala l'homme est un loup pour l'homme hoy Thomas Hobbes zany hoe be de be ny olona tsy faly amin'ny fahasitranany namany zarany aza lay namany mbola jamba ihany zaran'lay namany ho mbola mona ihany zara lay namany le mpiarabelona aminy ho mbola enta mavesatra ihany zarany aza le mpiarabelona aminy mbola mahantra mangataka iankina sy ny zany ihany tsy raha nano tokony izy raha olona madio saina reto olona reto izao tokony misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra anao zay Jesoa fa sitrany ty olona ity olona enta mavesatra ao anay ty olona mpangataka ty olona izay manana olana lasa fanondron'ny olona molotra ty rehefa nositranonao faly zahay fa izao sady efa tsy nanasitrana lay olona lay manodidina azy ny mbola nanameloka ny Jesoa koa nanasitrana io le tenenin'ny tolo malagasy hoe de ory hava-manana fotsiny zao ory hava-manana fotsiny zao tsy mba niaraka ny faly tamin'ny fahasitranany lay olona mona sy jamba fa izao vao mainka indray nanenjika ilay mpanao asa soa lay olona nanao asa soa indray Jesoa za moa eto lay nanao ny tsara indray lay namonjy indray no naratsiana sy nylazaina fa manana fanahany démonia izany tsy fahadiovam-pon'ny olona zany nahatonga ny Thomas Hobbes ny teny manao hoe l'homme est un loup pour l'homme ary na dia ao anatin'ny fiainana kristianina ara dia ahitana an'izany ho Thomas Hobbes
ao anatin'ny fiainana kristianina dendray hahitana pino tsy mahay miara mifaly am'izay olona sitrana, am'izay olona tafita, am'izay olona mahomby fa ndraindray de zao manome tsindray ny mpanao asa soa, manome tsindray izay olona manao ny tsara indray ndraindray to aratsiana amronana tantara ndraindray nitranga izany nevyn'ny fiarahamonina ndraindray olona manao soa, olona miezaka mizara, olona miezaka manome de ndraindraindray iren'olona irendray nolazaina fa manao zavatra ratsy. L'homme est un loup pour l'homme hoe Thomas Hobbes ary zay zavatra ray dia hoy Matthieu manao hoe tsy niova mihitsy zay tao anatin'ny tantara. Am'izao andrakehitriny zao zany tsy mbola hitantsika tsy miova mihitsy a. Ndraindray mandeha eny an-dalana ianao ataovy ao anaty fiarakodia, ao anaty fitohanan'ny fiarakodia, olona tsy mivaka fantatra, samy ao anaty embouteillage, ny anankiray mandroso mena atsimo, ny anankiray mandroso mena avaratra, de izao samy mitona amin'ny fiarakodia. De izao ohatra mifampivandravandra fotsiny reo olona reo, tsy mifankafantatra fa mifampivandravandra fotsiny hoe ianao koa ve ino ary nijerijery anao ianao koa ianao ka mba mitondra tsy ampafiry mba mitondra V8 ve ianao ka amin'ina mivandravandranao sa na mahita moto tapaka ity moto koty masosotra zany hoe olona tsy mifankafantatra de ohatra lasa mpifandrafy fotsiny zao eny an-dalana, olona tsy mifankafantatra reo olona tsy mifanisy ratsy reo fa izao ohatra nitrapanao eo anivon'le fiarahamonina hoe ohatra misy toe-tsaina mampifandrafy fotsiny zao. Ndraindray za moa eo anivon'ny fiarahamonina misy olona zay mandray soa fotsiny zao mahita fitahiana afam-panadinana de zao ndraindray tsy miara hitantsika eo anatin'io tambajotro tserasera io misy olona ndraindray mba mizara fifaliana fa izao ndraindray tonga de fanaratsiana fotsiny zao hoe tsy ampafiriny de edaka hany ka manjary lasa ankehitriny de zao satry ny olona na aprimin'ny olona amin'ny fahombiazany alohan'ny olona mangingina, alohan'ny olona tsy miteniteny satria be de be ny olona tsy faly amin'ny fahombiazanao. Lasa zany ny toe-tsaim-piarahamonina nefa samy kristiana. Ndraindray no anivon'ny fianakaviana azy, nanaindro anivon'ny fiangonana sanatria de misy zany hoe aza tenitenena na de manao rakitra ao anatin'ny fiangonana, rakim-pisorona ao anatin'ny fiangonana, adidy ao anatin'ny fiangonana de tena manao hoe aza tenitenenina. Aza tenitenenina tsy amin'ny lafiny hoe manaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa aza tenitenenina fa manjary lazain'ny olona fa dedaka, lazain'ny olona fa hoe vola maninona angamba ny nampiasainy tao, aleo atao amin'ny mangingina. Zay le toe-tsaina tsika manao hoe l'homme est un loup pour l'homme. Na zay le asehony Matthieu hoe ny olona de zao tsy mety adio fo mihitsy, tsy mety adio saina mihitsy, tsy mety hiara-paly amin'ny fahasitranana na ny fahombiazana na ny famirapiretan'ny hafa. Azotsika manao hoe am'izao andro antsika zao de zao to lasa mora mifandrafiny na de metsena ataovy hoe metsena ny anatina grande surface fotsiny ianao samy manosika ny chariot fa izao mijery ny chariot ny anankiray de ohatra mieritreritra manao hoe tsy ampafiriny mba feno kosa ny chariot zany ngamba volaninona ny nazahoana ny reny lasa toy ny tsapanao eo anivon'ny fiarahamonina lay zavatra tsy de manahoana loatra de lasa miady, lasa mifandrafy le fomba fijery zay toy ny mifampiantsy toy ny tsapanao hoe misy ny olona dia adversaire anao foana. Zay le l'homme est un loup pour l'homme ambaran'ny Thomas Hobbes amin'ny tome voalohany amin'io boky io manao hoe lasa mpifandrafy ny olona ka toy ny adversaire ny olona avokoa ny manodidina azy rehetra. Aza tonoana fa ny dikany teny hoe satana, ny dikany teny hoe devoly de zao adversaire. Zany hoe ny asan'ny devoly voalohany indrindra ao anatin'ny fiarahamonina de zao mahatonga ny olona eritreritra hoe adversaire anao daholo ny olona rehetra, tsisy tianao ny olona rehetra, makahala anao ny olona rehetra de ampifandrafesin'ilay ratsy. Ny dikany teny hoe satana na devoly de mpampifandrafy, mpampiady ary de to hitanao zany ny eny amin'ny fiarahamonina ankehitriny. To olona mora miady, mora tohana, mora sorena no ny antoninona satria tsy ampy fitiavana intsony ny olona, tsy ampy fitiavana ny olona satria tsy ao am-pon'ny olona lay fanahy an'Andriamanitra, tsy ao am-pon'ny olona lay fanahy manadio ny fon'ny olona, tsy ao am-pon'ny olona lay fanahy ny fahalemem-panahy, tsy ao am-pon'ny olona lay fanahy ny famelan-keloka, hany ka manjary mora tohina ny olona, hany ka manjary tsy mieritreritra fa tsy ny tenany de tsy afa-iaraka hifaly mihitsy amin'izay mifaly. Ny zavatra traka de zao
ory eo anatrehan'ny fahombiazan'ny hafa malahely eo anatrehan'ny fahasitranan'ny hafa andradray aza mialina eo anatrehan'ny famirapiratany hafa ary dia mahamarina ny tenin'ilay filôsofy hoe ny olona de zao raha mbola mpanoty izy de zao olana ho any namany foana fa ny vahaolana de zao mahasamy hafa azy de zao oto mahopsa hoe anjao nge mila fanjakana matanjaka fotsiny io mila mpitondra entitra dia afaka zany hoe l'homme est un loup pour l'homme fa tsy mahafaka an'izany mihitsy ny fahefan'olombelona tsy mahafaka an'izany fa ny manova ny olona ho avy amin'ny toetra alika sanatria zay no raisana azy hanjary ho toetra tsara de zao tsy misy afa-tsy ny fiasan'ny fanamasina ary zay mahatonga an' Jesosy hoe toy teny manao hoe efa tonga aminareo ange ny fanjakan'Andriamanitra efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra ny fanahan'Andriamanitra ao anatintsika ihany no afaka manova atsika ka afaka miara-mifaly am'izay mifaly rehefa ao anatintsika ny fanahan'Andriamanitra rehefa tsapatsika fa io Andriamanitra io manome atsika fifaliana rehefa tsapatsika fa io Andriamanitra io manome atsika izay ilaitsika de zao tsy latsaka ao anatin'ny fialonana ny hafa isika fa matoa tsika latsaka ao anatin'ny fialonana ny hafa matoa tsika latsaka ao anatin'ny tsy fitiavana ny hafa de zao tsy tena tsapatsika ny fitiavan'Andriamanitra tsika tsy tena tsapatsika le fanjakan'Andriamanitra ao anatitsika tsy henotsika le bitiky ny fanamasana fa rehefa tena tsapatsika ny fahasoavan'Andriamanitra de zao faly isika am'izay mety ho fahombiazan'ny hafa ary zay tokony ho toetra kristiana ampiatsika misy hira anankiray zay 7:700 hira noforonin'ny pasteur Razafy Mahefa Ray pasteur tany Manaritsoa Ambositra ny tena manao hoe ay Jesosy ampy zay rehefa ao aminao Jesosy de zao ao aminao ny fahasoavan'i Jesosy de manana fifaliana ianao olona faly lalandava olona tsy latsaka ao anaty zaranao arany olona sitrana zaranao ny olona tafita faly ianao rehefa mahita ny fahasitranan'ny hafa faly ianao rehefa mahita ny famirapiratany hafa faly ianao rehefa mahita fandrosoan'ny hafa satria nahoana satria ianao afa-po am' Jesosy satria ianao afaka miteny tahaka am' Paoly hoe fahasoavan'Andriamanitra matoy zao satria ianao resy lahatra fa zao ny Andriamanitra koa de mahavonjy ianao manome anao zay ilainao afaka malala amin'ity andro alarobia ty ary de tenin'ny tompo ianao anana fahadiovampo mahaiza mifaly eo anatrehan'ny fahombiazan'ny hafa aza latsaka ao anatin'ny fialonana zany aza latsaka ao anatin'ny fitsiritana zany aza latsaka ao anatin'ny fakalana zany aza latsaka ao anatin'ny fietreretana ny tenanao samy reny fa miaraha mifaly am'izay faly matokia an'Andriamanitra fa ny soa ao an-danitra tsy lany aza manao ohatra ny toetrany fariseo meteza mifaly am'izay nahazo fitahira de zao koa zay olona manao asa soa zay olona manao tsara ampahirezo aza akalaina tahaka ny nakalan'ny fariseo an' Jesosy tahaka ny tenenany fariseo ratsy an' Jesosy aza miteny ratsy ny olona zay manao tsara eo anivon'ny fiarahamonina aza miteny ratsy zay olona miezaka mba mizara mba manome mba manao soa ny fiarahamonina ianao mety tsy afaka manao an'izany tahaka ny mety manapetra ianao mety fa izao mahaiza makasitraka be de be ny olona eo anivon'ny fiarahamonina be de be eo anatin'ny fiangonana ny olona manao asa soa fa ndraindray kivy ndraindray satria nahoana satria ndraindray tsara itsika hoe mba miseho manan-karena koa reny miseho mahavita koa reny ndraindray kivy ny mpanao asa soa kivy ny mahalala tanana kivy ny mpamme satria zao tsy mahazo sitraka izy fa ndraindray fanaratsiana indray ndraindray resaka indray ndraindray ara-tsaraina mihitsy afaka malala zava-dehibe ara-ny fahadiovampo zava-dehibe ny fahadiovan'tsaina asan'Andriamanitra asan'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika zany de aza manao ohatra ny fariseo aza manaiky ho fitaovan'ny fampisarahana aza manaiky ho fitaovan'ny fiatsaram-belantsika koa aza fa mangatahany tompo adio fo mangatahany Jesosy hoe ampitoera ty apoko Andriamanitra ny fanahinao mba hananako fo mahay mifaly am'izay mifaly hananako fo koa mahay misaotra sy makasitraka ireo zay irainao mizara sy manao asa soa manompo anao fa ho avy kosa ny fotoana zay afahanao manao zany raha tsy afaka manao ianao ary ananao fotoana koa afahanao manao zany amin'ny fotoana nomezan'ny tompo anao izay fahasoavana izay hozarainao ivavakintsika tompo ao misoranao zany amin'ny teninao zay manafatrafatra anay hiara-mifaly
am'izay mifaly, ifaly am'izay mety ho fahombiazany ny hafa, ifaly am'izay fitahinana ataonao ny hafa, ary ifaly koa am'izay hafa mpiarabelona aminay nataonao fiasana anao soa ny mpiarabelona. Diovy ny fonay tompo mba ho fo tahaka ny fonao, tia mamonjy ny hafa, tia manasitrana ny hafa. Ataovy tahaka ny fonao zay mangoraka ireo zay voailika, ireo zay sahirana. Esory aty anatinay ny fo vato zay mora mitsara, esory aty anatinay ny fo manamary-tena, esory aty anatinay ny fo zay tsy mieritreritra afa-tsy ny tenanay. De am'ty alarobia ty tompo, de ta io ny asanay. Ampahirezo zay mba hanao asa tsara, ampahirezo zay mba ahizara ny fifaliana manodidina anay. De omeo anay ny herim-panahy, ny finoana amy toetra tsara, omeo anay ny fahendrena, ny fahaiza mitondra tena, mba ho fiasan'ny fitiavany zahay amy toeram-piasana, amy toerana misy anay tsirairay avy. Tahaka anao Jesoa, de atario lalan'izay Jesoa, mba ho tia ny namanay tahaka ny tenanay. Misaotra Jesoa. Amen.